nahazo fanampina avy amin'ny fikambanana tanora miantsehatra na ny tamia kosa ny tobi-pitsaboana ao amin'ny commune Mboamalaza ao. Ity tobi-pitsaboana ity moa dia misedra olana tokoa amin'izao fotoana izao, indrindra eo anivon'ny tsy fampin'ny fanafody sy ny fitaovana ampiasainy eo anivon'izany hopitaly izany. Afaliana ny an'ireo mponina tany toerana nahazo izany tolotra izany. Nanolotra fanafody maro samihafa ny tobi-fitsaboana fototra ao anivon'ny commune Mboamalaza ny fikambanana tanora miantsehatra na tamia izay tarihan'Andriamatoa Benjamin Randriamaefa io maranio. Nahitana tensiomètre, sérum, thermomètre, paracétamol, antibiotique ary trousse de secours izany fanomezana natolotry ny tamia zany. Tanteraka tokoa ny fanambo hoe amin'ity taona 2024 dia hiditra mihitsy zay mahakasika ny fahasalamam-bahoaka satria hita ny zavatra lalovan'ny firenena ka mikorosofana ny fahefa mividy tsy afaka tsony ny tsabo tena raha mahita angamba hitanareo fa dia misy fitaovana eto indrindra ny mahakasika ny tosi-dra satria io zao no matetika mahazo ny olona amin'ny fieritreretana ny fiainany dia nataonay laharam-pahamehana reto Mboamalaza no safidianana hanomboana an'izany hoe tsaboy ny vahoaka. Zay zany no loha hevitra amin'ity 2024 ity hoe tsaboy ny sosialy dia mitohy ihany ny asa sy ny ady amin'ny fitiavan-tena. Isan'ny olana menjady ty toby fahasalamana fototra ao Mboamalaza ty tokoa izay mandray marary maherin'ny 3 isan'andro ny tsy fahampiana fanafody. Tsara fahatongavana tokoa zao fanomezana zao hoy ny tompon'andraikitra ao toerana. Ny olana ara-pitsaboana eto zany dia maromaro ihany satria le aty amin'ny CSP2 moa zany dia natokana ho an'ny sarababem-bahoaka le fitsaboana dia maromaro ihany ny olona sahirana tonga eto aminay somary manahirahirana anay ihany le fitsaboana anazy satria misy le tsy manam-bola mihitsy dia ataonay amin'le misy ihany zany le fanafody efa natokana ho an'le olona sahirakirana dia tsy mandoha vola reny olona reny. Dia ankoatran'izay moa efa misy an'le fanomezany reto dia vao may miampy ihany zany le fitsaboana ataonay ho an'le olona sahirana. Mirantsana maro ny asa sosialy sahan'ny fikambanana tamia. Toerana maro samihafa kosa ny mbola azo tombotsoa amin'izao fandarana sosialy izay sahaniny izao.